Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ilaina fitandremana sy fahendrena ny fahombiazana. Izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity vidéo anio ity. Be dia be mety endrika fahombiazana eo amin'ny fiainantsika. Mety any amin'ny fianarana, mety any amin'ny asa, ny varotra, mety be dia be ny nofinofo izay tanteraka. Ary tena tsapanao hoe mitobaka ny fahasoavana sy ny fitahiana azy eo men'Andriamanitra, ary mety hita maso mihitsy zany mampitsiriritra ny hafa. Fa tadidio tsara ravana fa raha tsy mitandrina isika, raha tsy manam-pahendrena isika, dia mety hivadika pozina indray io hamotika ny fiainantsika. Ny tantaran'ny Petera sy ny fahombiazany no ndeha ho jerevantsika any amin'ny Lioka 5 no misy an'izany tantara izany. Fa rehefa nanarato izy tsy nahazo mihitsy, dia rehefa nankatoy ny tenin'ny tompo dia nambarany tenin'Andriamanitra manao hoe nahazo hazan-drano be dia be. Tao anatin'izany fahombiazana izany indrindra dia misy an'ireto lesona efatra ireto izay ianarantsika avy amin'ny fahombiazan'ny Petera io. Voalohany dia ny hoe io fahombiazana io dia mety handrovitra ny arato. Izany no ibarina amin'ny andinin'ny fahenina hoe efa nisitritra ny aratony. Vokatra ilay trondro be dia be azo izany dia ny zavatra simba tao, ary tena zany, tena marina izany. Indraindray ny fahombiazana ao azontsika dia misy zavatra simba, misy zavatra rovitra any ambadika any ateraka izay fahombiazana izay. Asa mety ny fifandraisanao angambany amin'ny ankohonanao na ny fifandraisanao amin'ny zanakao no lasa simba vokatra ilay fahombiazanao, satria lasa variana ianao amin'ilay asa, variana ianao amin'ilay fitadiavam-bola, be dia be ilay izy tsy inona dia lasa tany daholo ny fotoananao dia lasa misy zavatra simba tao. Ary anisan'izany koa ohatra mety hoe ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra, satria taloha ianao mbola tsy nisy ny asa na mbola tsy haiko, mbola tsy tafiditra tamin'ilay fianarana dia mahavita mamaky soratra masina soratra, fa rehefa nahazo an'ilay fahombiazana ianao dia ny zavatra simba tao, lasa adino tanteraka, na ny fiangonana, na ny fikambanana, na ny fanompoana an'Andriamanitra. Izay ilay teneniko hoe mila mitandrina isika. Fa raha vao tsy voazaitranao io zavatra simba io, tsy mahazo trondro intsony io arato io, tsy mahazo trondro fa arato gaoka io rehefa mbola ampiasaina amin'ny manaraka. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia izao izay tokony hitandremantsika koa dia ny hoe io fahombiazana io koa dia mety ampilentika ny sambo. Izany hitantsika amin'ny 7 hoy izy manao hoe ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika ny lentika. Saika ny lentika zany. Izany hoe ilay fahombiazana be dia be tao zany naika nampilentika, naika nara-lentika tamin'ny sambo tao daholo izy rehetrarehetra. Satria any amin'ny lalindalina, efa tonga tany amin'ny lalina mihitsy zany ireo tamin'io fotoana io. Dia izany ny lesona ngezabe izay tokony ndraisintsika ny amin'ny hoe tandremo ry havana. Fa rehefa tsy mitandrina isika dia tena mampilentika io fahombiazana io. Tantara anankiray izay tadidiko ato an-tsaiko ato zao ny tantarany amin'ny Titanika izay haitsika tsara. Fa rehefa nanontany ny mpanao gazety, nanontany ilay lehilahy namorona azy araka ny tantara dia ny hoe manahoana ny sécurité an'ity sambo ity. Dia izao no navan'ilay rangahy ny amin'ny hoe na dia Andriamanitra aza tsy havita ampilentika an'ity samboko ity. Dia hitantsika tsara ny tohan'ny tantara. Fa tsy tonga toro anankiray akory izany Titanika izany dia nirendrika. Ary tena mampilentika ry havana. Inona ny tena mampilentika? Io ilay avinavina sy ilay fireharehana ao anatin'ilay fahombiazana io. Fa tena aoka antsika hanetry tena hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra ny fireharehan'ny fon'ny olona mialohan'ny fahasimbany, fa ny fanetretena kosa mialohan'ny voninahitra. Andriamanitra dia manameloka ny mpirehare sy ny olona miavinavina. Ary raha tsy mitandrina isika, lasa mieboebo manoloana ilay fahombiazana dia lasa mirehare, lasa mihevitra amin'ny tenantsika ho zavatra hoe za amin'izay zao tsy nitondra na inona niditra teto amin'ity zao tontolo zao ity ianao ary tsy hitondra na inona miala eto, tsisy anao io. An'Andriamanitra daholo io zavatra rehetrarehetra io. Ary Andriamanitra ny nanome anao an'io. Ny dikan'izany dia izao omeo voninahitra izy. Aoka mihitsy hiteny tahaka ny Paoly manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao tsisy ary eto fa an'Andriamanitra daholo. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'ny fahombiazanao io. Fa raha tsy mitandrina isika ka mirehare ao anatin'izany dia ilentika. Tena ilentika isika. Ary ohatr'izany tantaran'ny Nebokadnezara any amin'ny Daniela 4. Ny fireharehaniny nahatokana azy ho lasa nivadika tahaka ny biby nefa dia mpanjaka. Noroasina mihitsy fa lasa nihinana ahitra ohatran'ny biby. Ka mila mitandrina isika ny amin'ny fahombiazantsika. Ny zavatra fahatelo izay tiako resana antsika dia amin'ny hoe ao anatin'io fahombiazana io dia tena mila fahendrena aoka antsika hizara. Izany no anisan'ny zavatra mahafinaritra amin'ity tantaran'ny Petera ity. Rehefa nahazo hazan-drano be dia be izy dia amin'ny andininy 7 dia hoy izy manao hoe ary izy nanantsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny. Izany hoe tsy izy rery ihany akory
namoko voko teo iny amin'ny hoe azoko daholo retrondro reto ana reto tsy zaraiko amin'izy reto fa dia za rery ny fa mety niaran'letika tamin'io tao izy raha tia tena teo fa nitady namana izy niantso ny namana izy mba hifanampy aminy hiara hifaly aminy hiara hisitraka aminy hiara andray izany vokatra any mety ho fakam-panamantsy dia ny hoe raha vao miantso olona zao dia lasa ifampisasana aminy zany zao reto trondro reto kanefa tsy tao an-tsain'ny Petera zany fa dia ny amin'ny hoe misy namana manodidina eo reto ny fahombiazana alao antsona ndretrarehetra hiaraka hisitraka an'izany fahombiazana zany ary zany ny tena fahendrena izay mila ianarantsika aza mifaly rery amin'ny fahombiazanao fa ny fahombiazana rery dia tsy fahombiazana tsara fa ny miara mahomby amin'ny manodidina anao izany ny tena tsara indrindra jerevy eo akaikinao ireo le olona natsony reo dia le namany le olona akaiky ireo le fianakaviana Jakoba sy John jerevy ny rahalahinao manahoana sao dia hoe ianao lafa ambony dia ambony dia ambony dia ambony fa ny anabavinao na ny rahalahinao na ny rahavavinao tena fiainana faran'izay ambany tena misy fahasamihafana be ny fiainanareo mahaiza mizara aza tia tena aza mamihana ny soa anao samy rery ny fakam-panamazo antsika manko dia izay le hoe za zao raha vao mizara eto sao dia lasa ambony noho izany indray izy tsy omeko azy mihitsy kosa ny secret ny varotrako tsy atoroko anazy kosa ny ohatran'izao tsy toe-tsaina kristianina zany tompoko ny kristianina dia tahaka an'izao fahombiazan'ny Petera zao mizara manome manolotra hain'Andriamanitra atao foana ny anjaranao omeny anao foana ny anjara sahaza ho anao fa ny tokony ataonao dia zao tsy injovy ny manodidina anao ary zany mahatonga an'i Jesosy teny manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao tsy misy didy hafa lehibe noho ireo anisan'ny zava-dehibe izay ka mila dinihana fa rehefa tsy miara-miakatra aminao le olona dia iny olona iny ihany no hisitona anao hidina iny ihany no anao sabotazy aminao iny ihany no velom-pelonanao azy hamodika anao ao anatin'izay fahombiazanao izay rehefa tsy jerevanao izy ny zavatra farany izay tena mila eritreretina tsara dia ny hoe io fahombiazanao io aza takalo an' Jesosy Kristy io zay ny tena mahafinaritra anahy amin'ity tantaran'ny Petera ity hoy izy amin'ny andininy faraky ambin'ny folo manao hoe ary rehefa nampiantsona ny sambo-kely ny teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy fantatry Petera tsara ny tombam-bidin'ireo azan-drano be dia be roa sambo kely ireo fa nafony na janony na velany teo naleo ny nanaraka an' Jesosy zany ry havana ny tena lesona lehibe indrindra tokony ho raisitsika tandremo sao variana amin'ny fahombiazanao ka hoe za zao efa mianatra amin'izay azy zao fa nahazo an'ity zavatra ity ka dia tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra tsony za zao efa ohatr'izao ka tsy mandeha mivavaka tsony rehefa lady fa variana amin'ny asa variana manangom-bola variana amin'ny marché sy ny business sy ny zavatra samy hafa fa adino tanteraka Andriamanitra fa tsy isy dikany io ary fantatry Petera tsara mihitsy zany hoe inona ny asarobidy zany hoe manaraka an' Jesosy Kristy sy ny hoe nanaraka le trondro roa sambo kely Jesosy Kristy no tena arena mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra ary raha tsy mahatakatra n'izany sika fa mbola mieritreritra hoe io fahombiazanao io ny tena zavatra sarobidy indrindra ataonao ambony no Andriamanitra mihitsy aza dia amin'izay fotoana izay tanteraka amintsika mihitsy ilay teny ny soratra masina manao hoe ary ny anatavy jesorona ka namelodaka rehefa nanatavy jesorona dia namelodaka toy izy ny tena hoe efa natavy ianao sady voronofo ny vaventy be dia nahafoy an'Andriamanitra izay nanao azy izy ary nanamavo ny vatolampy famonjena azy lasa nanamavo an'Andriamanitra rehefa mbola tsy nisy dia nangataka tamin'Andriamanitra na iny antoraka tamin'Andriamanitra fa rehefa nomen'Andriamanitra amin'izay dia sahirana tsy afaka tsony occupé tsy mety zany ry havana tena mila mitandrina sika mila manam-pahendreny sika ao anatin'io fahombiazanao io fa raha tsy zany nanalavitra an'Andriamanitra nitondra hanalavitra an'Andriamanitra indray le fahombiazanao amin'izay fotoana izay vao mainka perte ianao aleo ihany aza ianao le tsy naomby dia nanakaiky an'Andriamanitra toy izay ianao le naomby lavitra an'Andriamanitra ary zay mahatonga ana miteny tany am-piantohana manao hoe mila fahendrena mila fitandremana ny fahombiazana fa raha tsy zany io ihany no hivadika-pozina hamotika ny fiainanao ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra raha nasoanao izay video izay dia zarao misaotra tompoko